Bijouterie Pantsou, Manulchanoni, Logité. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Omaly ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny Logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manara ny Logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alarobia fahenina amin'ny roapolo ny volana septambra taona 2024 amin'ny fitora sasany izao tompoko lasy tompoko vavy ny fotoanantsika indray eto amin'ny Logité miarabanao ireto lohatentsika ao andrano. Isoroana ny korotana dia nihemitra ny famoahana ilay sondage na fakakevitra nataona gazety boky iray momba ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika. Teratany sinoa iray no voasambotry ny polisy noho ny fivarotana finday osika. Nahazo vary sy fanafody maimaim-poana avy amin'ny mahasovoan'ny Inde koa sy Madagasikara hiatrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra. Feno 5 taona androany ny EGO ilay fandaharana manokana mivohy ny kolontsaina aziatika isan'ny mampiavaka ny fahitalavitra Dream-in. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena sokajiany Trump firenena manoana ny asa fampiororona misy maneran-tany i Iran. Manolotra ny arapa tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny Logité. Tsy ampianareo hely izay fa irotsika avy hatrany ny vaovao misongadina ho any androany dia ny vaovao politika izany. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Na tsy any États-Unis aza amin'izao fotoana isan'ny rolo malaza mandritry ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana na ny ONU à New York ny candidat larina 12 Irajono Mampianina. Nahazo tefatsofina mandrivorivo izay rehetra nanenjika sy nanakiana azy momba ny politika pampandrosoana napetra ny tao anatin'ny 4 taona sy 9 volana nitondrany ny firenena. Ireo mpanohitra sy ny mpanao politika teheverina eo amin'ny fahefana ihany no nahita fa teto tsy nisy zava-bita. Izao tontolo izao kosa nahita maso ary resy lahatra fa nahavita be lavitra noho izay efa nitondra teo aloha ny filoha Irajono Mampianina nomena ho an'ity filoha malagasy ity ary ny prix d'excellence pour le leadership de développement mari-pakasitrahana lehibe homena ireo nahavita be teo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana taty Afrika. Volamena latsaka ambovoka tsy avelan'ny asina tsy hamiratra. Fandoto iray tandrika matetika tsy mahaleo ny fandio iray siny, saingy tsy misy fahamarinana izay tsy hipoitra. Namirapiratra teo anivon'izao tontolo izao ny filoha malagasy Irajono Mampianina nandritra ny fivoriana tapon'ny firenena mikambana tany États-Unis na dia tsy eo amin'ny fitondrany intsony aza. Azony ny loka lehibe fanome ireo tompon'andraikitra na vita dingana goavana teo amin'ny fitariana ny fampandrosoana aty Afrika. Tsy mbola nisy filoha malagasy ny eken'izao tontolo izao fa nahavita be tahaka izany teto. Efa nandalo teto ny filoha nalaza ratsy noho ny fangoronan-karena sy ny bizina ary ny afera. Efa nandalo teo ihany koa ny mpitondra nalaza maneran-tany tamin'ny fanonganam-panjakana sy ny hafetsen-dratsy ary ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena.
efa maro mpanao politika no niseho azy io dadany tamin'ny fampandrosoana sy ny hevitra hoeto mampandroso teto. Niezaka nanadio tena trany ireny karazana mpanao politika ireny. Niseho azy io mahay serasera na teto atoerana na tany ivelany. Niezaka izy ireny nandadilady, nanambitamby izao firenena samihafa rehetra izao saingy hatreto aloha tsy nisy mendrika ny prix d'excellence tahaka izao. Voaporofo indray fa tsy mahatakona ny tena zava-misy marina ny fivoizana fanaratsiana sy fanambaniana izay ezaham-panao politika sasany natao sy mbola ataon'izy ireo amin'izao fotoana. Prix d'excellence pour le leadership de développement avy amin'izao tontolo izao no setry ny fanenjehana sy ny filazana fa hoe tsy nisy zava-bita sy ny tsao maro samihafa momba ity candidat larina faharoambin'ny folo ity izay novoizan'ireo mpanao politika nandritra ny mandat voalohany nitondrany Rajaonarimampianina. Ilay firenena mikambana nanasa azy a Madagasikara, ireo fikambanana iraisam-pirenena maro sy ilay vondrona afrikanina izay nandao sy nanakatobaravarana tamin'ny Madagasikara ankehitriny no manaiky sy mahita fa efa nisy fivoarana be Madagasikara ary fitaratra amin'ny fampandrosoana, mahay sy mahavita mitarika ho amin'ny fahombiazana izany ny filoha Rajaonarimampianina. Isika anateran-kira indray ary ve no amalana, isika omembonaitra indray ve no andrara kilombian-doha, ry ary amin'ny malagasy rehetra izany na inona fitiavana na inona tsy fitiavana ny Rajaonarimampianina. Zava-misy tsy azo ovaina ary zava-baovao isoratra amin'ny tantaran'i Madagasikara izany. Tsy maintsy hitadirika anakonan'izany indray izao, ny tsy maty voalavo akibo, ireo tsy afaka ny ahazo izany prix d'excellence izany. Tsy mahagaga raha toa ka isy hamoaka sondage etsy, ilaza fa ny sorapotaka tsy misy porofo eroa mba hamily vilinana dievitra sy anakonana ny enatr'olona. Tolay olona nolazaina fa tsy mahavita sy noaratsiana tamin'ny fomba rehetra indray ity no eken'izao tontolo izao fa filamatra amin'ny fitariana ho an'ny fampandrosoana. Very hevitra, mivonto molotra ary tankina avokoa amin'izao fotoana ireo nandoto azy nandritra ny 570 andro tamin'izay mandat voalohan'izay. Tsy nisy ray andro akory dia voafafa tanteraka izany. Tsy nila nilazantena na soratena toy ny voatango i Rajaonarimampianina ka hoe lasaingana nanoratra boky anadiova-tena na ihany koa hoe ho an'ny velany lava mba ilaranindranony tahaka ny nataon'ny sasany. Fa ny teo anivon'ny firenena mikambana no niaiky ny ezaka nataony ary nanolotra azy izany prix de l'excellence izany. Izay ilay hoe izay manandra-tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Zanary tsy andry ny hafa nandrasana teny ihany, volamena latsaka ambovoka, hoy izahay teny am-piandohana, tsy avelan'ny asiny tsy hamiratra. Fitsankilan'izay androany no fotoana saika amohana ilay gazety boky. Misy ny fakan-kevitra no tanterahany ity gazety boky ity nampanaovina ny orinasa tsy miankina iray. Niova tamin'ny fanapahan-kevina mahany koa ny emitra tamin'ny fanapahan-kevina ny tompon'andraikitra ka nanafoana ny famohana izany. Arahantsika ny fanadidina. Nandrasa ny maro fatratra. Adihevitra narana famohana ny boky mirakitra ilay sondage na fakan-kevitra no nokasaina atao saingy valan-dresaka nanambarana ny fanafoana ny famohana izany no nitrangy tolakandro io. Niemitra tamin'ny fanapahan-keviny ny Fondation Frédéric Ebert Stiftung eto Madagasikara sy ny tonindatsoratra ny gazety boky politika androany ka nanafoana ny fikasan'izy ireo amoaka ilay fakan-kevitra. Ka mazava azy niraisinay zay le atao hoe nous avons pris acte niraisinay hoe zay ny mety ny zavatra hitranga dia niraisinay tahak'izay zay koa zany mbola noho ny fiarah-miasa miaraka amin'ny mazava azy miaraka amin'ny gouvernement miaraka amin'ny firenena malagasy ny Fondation Frédéric Ebert ary tsy manana intérêt ambolenan'izay ataontsika hoe aya zay dia hita hoe fahendrena kokoa ny tsy nanao an'le présentation an'le sondage. Ny sondage na fakan-kevitra dia fanadihadiana sy fakan-hevitry ny olona izay heverina ahasolo tena ireo olona voakasika ilay sehatra hakana hevitra tsy hankanavaka amina fotoana iray. Nanan-kevitra nanao izany ny gazety boky iray teto amintsika ao amin'ny fividianana izay ho avy. Raha araka ny fanazavan'izy ireo androany dia orinasa iray no nampanaovina izany nandritry ny volana Aogositra sy volana Septambra lasa teo ka olona 700 izay mihoatra ny 12 taona manana finday no nantsoina sy nakana ny heviny tamin'ny alalan'ny antso tamina finday manodidina ny fifidianana filoham-pirenena ho avy. Na inona fanazavana dia tsy misy orinasa azo antoka sy mahafeny fanaovana sondage eto Madagasikara fa ny fanangonana antotanisany no betsaka. Na mahafehy azy ilay orinasa dia tsy nahafeny sosialin'ny vahoaka malagasy izay mizara roa dia ireo tantsaha sy ireo mponina an-tanan-dehibe izay hamariny nisan'olona vitsy dia vitsy 700 monja manana finday. Satry no raha teo ny tsy efankafantaran'ireo olona nantsona na mety ho laharana olona fantapantatra nampanao ilay sondage avokoa. Izany hoe
mitovitovy firenkevitra politika. Nampanontany tena ary nanontaniany ireo mpanao gazety ihany koa androany ny nahataitra tampoka ny gazety boky politika ampanao sondage mahakasika ireo kandida 430 menada irotsaka ho fidiana volom-pirenena. Fa nanina no tsy tamin'ny fiandohan'ny taona na taoriana kely ny fametrahana ny totaratasiny nirotsaka ho fidiana izay fehim-potoana ambarany lalàna ho azo anaovana izany. Fa nanina no andro vitsy mialohan'ny hanombohan'ny fampielezan-kevitra izay toa midika ho fitariana ny sainvoaka malagasy irona amina kandida vitsivitsy dia ireo nambara sy navoaka ny sondage petatoko ho mitarika vonjomaika sy favori. Na tiana na tsy tiana rahateo dia tsy maintsy isy fiantraikana mivoaka malagasy ny valin'izay sondage misy eo satria tsy mbola hainy malagasy ny mandray sy mamaky ary manaiky izany. Tsy voafenaka amin'ireo malagasy rahateo ny anampy na hanoro hevitra izay mba kandida efa nironany mba hanova paikady sy hanova famindra. Tsy mbola voafehintsika ny valina sondage fa amintsika dia mitovy ary tsy maintsy ho valiny marina ny avoaka n'ilay sondage ireny. Mangany fotsiny ny fisintonana ny valin'ilay sondage any amin'ny tambazotra na serasera ho anatombontsona kandida iray na vitsivitsy izay nambara ho favori izay arahana famafazana lainga sy fanelezana tsao. Ny malagasy rahateo olony fo ka azo heverina sinoana fa ho mora ho tariana amina tsy fankatoavana voka-pifidianana ny aoriana. Natsapy izany ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung sy ny gazety boky politika ka nandray ny fanapahan-kevitra hanafoana ny famoahana ny valin'ilay sondage androany tamin'ny alalan'ny fanesorana ireo pejy mirakitra izany ao anatin'ilay gazety boky nivoaka ho any androany ho an'ity volana ity. Akatsoketro ny pejy politika hiatona dokam-barotsika ivelona indray hiaraka amin'ny vaovao sosialy. Mbola mankasitrikanao manaraka hatrany le JT ity tapany faharoa ny actu ity dia atombontsika amin'ny vaovao any Trangampiaramona. Teratany sinoa iray no voasambotry ny polisy avy ao amin'ny service central de surveillance de territoire eny Anosy noho ny fivarotana finday osika. Teny Behoririka kosa no nahatratrarana ilay teratany sinoa. Fiara-miasa ny polisym-pirenena sy ireo olon-tsotra nanome vaovao no nahatratrarana azy. Miora Mianjatofo sy Dolpha Rakotoniaina no mitondra ny antsipiriam-baovao. Mahery ny 3 arivo eo ny isan'ireo finday osika sarin'ny polisy avy ao anivon'ny service central de surveillance de territoire Anosy. Tetsy amin'ny faritra Behoririka no nahatratrarana ireo finday osika ireo ary teratany sinoa no voasambotra sy voaroroy tamin'izany. Rehefa nanao ny fanadihadiana ny polisy dia fantatra fa finday marika tekno io finday varotana osika io. Taorinan'izay no nanantona ny tranombarotra mpivarotra izany finday izany ny polisy ka tamin'izany no nanamarian'izy ireo fa osika tokoa ireo finday ireo. Raha ny fandehan'ny raharaha no jerena dia tamin'ny alarobia lasa teo dia nahazo renseignement surveillance du territoire fa misy teratany sinoa anankiray izay mivarotra finday osika eto Antananarivo. Rehefa voasambotra ity teratany sinoa ity dia fantatra fa any Chine no anamboatra an'ireto finday ireto ary entina amidy eto Madagasikara. Mbola nahitana finday sandoka marika tekno miisa 3 arivo moa teny aminy nandritra izany fisamborana azy izany. Ny aika izy nandritra ny famitorana atao taminy fa tsy tena izy ireo finday ireo. Ity sinoa ity izay fantatra fa efa monina sy miasa eto Madagasikara nahiditra amponja vojomaika ity sinoa ity. Anatin'ny fanatanterahana ny asany hatrany ny polisym-pirenena dia manana didy sady tompona andraikitra amin'ny tanindrazany sy ny firenena nefa kosa manoloana ny asa mampitandro ny filaminana azy ireo dia voafetra ihany izany azony atao izany hoy izy ireo. Isy arak'izany ny fitondrana amam-bavaka ny asan'izy ireo nampitondrain'ny lohahevitra hoe antsa fiderana polisy mivavaka ho an'ny firenena. Etsika izay iantsoana sy anasana ireo olom-pirenena rehetra ho tanterahana ny sabotsy 9 oktobra ho avy izao amin'ny rora Sasantsolakandro etsy amin'ny cercle Mesa Tanimora. Pejy sosialy kosa ho fanampin'ny Inde any Madagasikara amin'ny vanim-potoanam-pahavaratra toy izao dia nisy ny fanomezana tolotra izy ireo andrano. Vary sy fanafody maro samihafa no nomen'izy ireo. Fanomezana izay nomena maimaim-poana. Ny PNGRC kosa no isana ny fizarana ireo fanampiana ireo ho an'ny olona izay mila izany. Manerana ny nosy fanamafisana orona ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Inde kosa hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta.
Ny tanany teny nome ny filoham-pirenena indiana ho ny premier ministre Tsek Christian androany efa tonga eto amintsika mantsy ireo fanampina izay nomen'izy ireo toky tamin'ny fotoana nandalovan'ny filoha indiana teto Madagasikara farany teo fanomezana hitsinjovana sahady ny vampitoam-pahavaratra izany hoy ny premier ministre Tsek Christian. Miditra anatin'ny fotoam-pahavaratra atsika. Fantatsika fa ty firenetsika ty dia misedra foana ao anatin'izany fotoam-pahavaratra zany ny cyclone ary anatin'izany koa ny fotoana izay fa fantatsika fa ao anatin'ny volana septambra ka hatramin'ny volana aprily dia misy foana teto Madagasikara ny valinaretina peste ka ny zavatra rehetrarehetra zay natao mba ahafahantsika manana réponse sahady zany amin'izany rehetrarehetra zany ary isaky manokana moa ny gouvernement indiana tamin'izany fanomezana zany ary indrindra matoky ny tenako mba haitsika tsara atsika malagasy ny mitantana azy ireo tsy vilivily fa tena ho tonga tokoa amin'ny tena mila azy dia ilay malagasy indrindra ny vahoaka malagasy zay tena marifo dia marifo mila an'izany fanampiana zany. Vary arivo taonina sy fanafody iray contenera no nomen'izy ireo mamaimpona antsika malagasy ireo fitaovana ireo izay eto anivon'ny bureau national misana ny loza voazanahary na ny BNGRC ary izy ireo no isana ny fizarana izany eran'ny Madagasikara. Ny atsika zao moa zany fa miditra anatin'le toana hoe saison peste moa filazan'ny zareo amin'ny mpitsabo azy dia le fanafody peste zany zay tonga voalohany dia efa nizaraina naterina any amin'ireny direction régionale ny santé eraky ny toerana zay mety misy peste reny ary efa tafapetraka any izy ireo ary afaka misitraka zany sahady zany ny CSB sy ny dispensaire zay mety atahorana ho isan'izany peste zany. Ny fanafody manaraka ny sasany reto koa zany le mikasika ny tazomoka sy ny tariny dia tsy maintsy ho aterinay any amin'ny zareo tompon'andraikitra ara-pahasalamana ahafahan'zareo mahafantatra hoe aiza ny ametrahana azy. Fa nazanaty zany azy misy ampahany amin'reto fanomezana nomeny indiana reto dia tsy maintsy ajanona eto amin'ny foibe satria ahafahana sady zay mamaly zay antso zay sendra misy tampotampoka amin'ny toerana tsy napoizina ka ahafahantsika hoe avy eto Tananarivo zany moramora koa zany mametraka azy ireny amin'ireny toerana mety mila azy ireny. Ka lazaiko dian'izao sahady zany fa ireo fitaovana ireo dia fitaovana azontsika maimaipona tamin'ny gouvernement indiana ary rehefa aterin'ireo any amin'ny tompon'andraikitra tokony dia ry zareo no mizara azy amin'ireo vahoaka zay hitan'zareo fa mety mila an'izy ireo. Ny BNGRC zany amin'izay fotoana zay dia mamantatra fotsiny hoe aiza ny toerana misy azy ary manatitra andreo mba hatongavany any toerana ahafahan'zareo zany misitraka an'ireo entana zay nomeny avatsika avy andilam-bato ireo. Ankoatra izay dia efa nametraka fepetra entina miatrika ny fahavaratra sy ny fiavian'ny rivotoza ihany koa ny eto anivon'ny BNGRC. Hoentina mialohan'ny loza dia tsy maintsy ataonay zany ny fampianarana sy ny fanofanana ny olona sy ny tsirairay afahafantarana azy inona ny loza mety hitranga ary ahoana fomba iarovana ny ain'ny olona sy ny fananany amin'ireo loza ireo. Raha tsy tokoa tonga ny loza dia avy izahay zany tsy maintsy manao ny vonjy ainy vonjy taitra amin'ny zay toerana nisy an'izay loza mba ahafahantsika zany manavitra ny ain'ny olombelona sy ny fananany. Ka rehefa avitra somatsara reny olona reny dia atao zay ampitraka azy averina aminy ny hasina maha-olombelona. Zay hasina maha-olombelona zay dia midika hoe iverina hijoro izy iverina hiatrika amin'ny fiainana andavanandro. Io zany amin'io andingana fahatelo io dia adidy manontolo iarahana misalahy amin'ny tompon'andraikitra tokony eny amin'ny gouvernement sy ny mpiarahamonina zany ny fametrahana azy io. Fa ny antsika amin'izao fotoana zao zany aloha dia ny BNGRC dia tsy mitsahatra manentana sy manome ny fahaiza-manao ho an'ny tsirairay ahafahany miatrika an'io fitoam-pahavaratra manaraka io mba tsy hiena hatrany zany ny isan'ny olona ho traboina eto amintsika eto. Ianao makasika an'iny fa hetsika sy fandaharana eto amin'ny Dromina kosa feno 5 taona katroka androany ny fandarana Egio eto amin'ny fety lavitra Dromina entina naman'izany dia nisy fetim-pankalazana natao tetsy amin'ny skate park Antanimena. Naneo ny fahavonona ny fianomeny tsara indrindra hatrany ny tompon'andraikitry ny fandaharana ary ireo mpanaraka ny fandaharana kosa dia tsy nisalasala naneo ny fahafapon'izy ireo nandritra izay 5 taona nisy ny Egio izay. Nanatrika ny hetsika nanamariana mitsingerin-taona ny Egio ary ifenoaja Arianina sy Stéphane Rakotomalala.
Dimy taona nanome fahafampo ireo mpity kolontsaina aziatika ny fandarana egio izay atolotry iandira maherinindrina eto amin'ny fahitalavitra Dreamin. Anamariana le fankalazana zavatra efa mahafinaritra ny ankizy foana moa zany no atao isaky ny hoe misy zavatra ohatr'izao ny atao misy ny karaoke izay resaka hira japonais sy coréenne daholo zany hoe K-pop sy J-pop sy J-rock dia misy ny projection na anime ho an'ny ankizy mpakafy an'izany resaka anime zany dia misy ihany koa ny fandihizana dance cover izay efa hitantsika foana koa ny K-pop dia misy karazana hoe kilalao kely erahan'ny ankizy rehetrarehetra. Ny tombo isan-taona ireo mpankafy kolontsaina aziatika noho ny fandarana egio. Porofo mivaingana ny fahabetsahany ireo mpankafy tonga mamonjy ireo hetsika lehibe karakaran'ny fandarana toy ny Egyo Show sy ny K-pop World Festival izay iarahan'ny fandarana miara-miasa amin'ny masivon'ny Korea Atsimo eto amintsika. Maro amin'ireo mpankafy no efa nanaraka ny fandarana hatramin'ny taona 2024 ny atombohany. Hatramin'izay izy nafinaritra dia amin'ny lafiny hoe na hoe fivoarana hatramin'izay dia hoe ny tsara zao ny dia mpandihy amin'izao fotoana izao raha hoanina tamin'ny taona hafa dia maharaka tsara n'ilay hira sy dimy sy mivoaka foana zareo dia efa ela izay no nijery efa tamin'ny 2015 ngambany. Tianay zany ilay fandaharana dia ny eritreritra amin'ilay izy mba ahafantaran'ny any Corée du Sud hoe misy ilay Madagascar dia manana zavatra be da be aseho amin'izareo koa tsika ohatran'ny dance cover sy ny chant cover. Zavatra hita anaty émission egio mahaliana be daholo satria tsy hoe akory zareo mangalatra style fa inspiration avy amin'izao tontolo izao ihany ny alainy hoentiny anehoany anazy manokana dia mampiaiky mihitsy ny zavatra atao fa tsy haiko asakasaka izay tsy tia anazy ihany aloha fa zaho mahita hoe manana mahizy anazy zareo. Yes, zareo samy liana amin'ny egio daholo dia efa nanomboka tamin'ny fetombony egio mihitsy dia arahana daholo fandarana rehetra dia mahaliana anay daholo koa ilay izy surtout dance cover. Tena foizina taloha no mampianatra hoe zao kolontsaina avy any ivelany dia ampifandraisina amin'ilay tao toerana ilay izy dia mampianatra zavatra be da be ary mampisy passion be ilay izy. Nafinaritra be ilay izy nandritra izay 5 taona lasay dia manantena fa mbola hiatsara hatrany ilay izy ary manentana antsika rehetrarehetra izay mbola tsy mahafantatra fa tsara be ilay izy fa ankafizo. Joyeux anniversaire zany egio dia mba mahatraka hatramin'ny farany. Happy birthday egio! Joyeux anniversaire egio! Tsy mijanona hatreo ny lalana ho an'ny fandarana fa mbola mitohy hatrany izany noho ny fitiavan'ireo mpankafy ny kolontsaina aziatika. Ilay izy moa zany kolontsaina ohatran'ny kolontsaina rehetra ihany dia ilay izy koa amin'izao lasa hoe passion ny ankizy maro be dia ilay izy zany tokony hoe manana passion ohatran'ny passion rehetrarehetra ihany hoe rehefa tiana dia tiana ilay izy dia toy izy foana fitiavana ilay izy dia atao foana satria iny koa anisany mampivelatra ny sainao naraka ny fiteniko moa hoe andrianiko ny teniko na ny afaka feheziko izany hoe afaka tisy mianatra fitenin'olona hafa ianao fa ny anao zany aza dinina izany aza. Maro be ireo tanora no tonga naneho ny talentany tamin'ity fenty fankalazana ny tsingeritaona ny egio ity. Hita taratra teto avokoa na ny kolontsaina avy ao Korea Atsimo na ny avy ao Japana. Ny amin'ny plaza ampivilo ihany koa dia miezaka hatrany manome fahafampo ireo mpankafy horonan-tsary. Ho fanomezana fahafampo ireo mpity mangary dia manolotra horonan-tsary 3 azy ireo ao amin'ny plaza ampivilo ny saboto izao ny canal 7 vidéo ampiavaka ity fandefasana sary miaina ity ny vidim-pidirana tokana izay ahafahana mijery ireo manga 3 ireo indro ary ny fanampanazavana. Anjaran'ireo mpankafy manga sy anime indray izao no azo tombony amin'ny fijerena horonan-tsary anime ao amin'ny plaza mandritra ny journée spéciale anime.
Miisa 3 ireo animé nosafidin'ny Canal 7 vidéo ho alefa mandritra izany. Le voyage de Chihiro dia ahitantsika ny Chihiro mazava ho azy tovovavy kely anankiray izay niaraka tamin'ny ray aman-dreny moa dia tany zareo tany anaty tanàna efa tanàna olo moa zany fa misy monde magique any amin'io tanàn'io raha hazavana tsotsotra resaka aventure ny tena basen'io animé io misy ihany koa ny resaka magie mazava satria dia ahitantsika sorcière io animé io. Ny Shingeki no Kyojin le film 1 kosa dia famidinana ny saison 1 ny Shingeki no Kyojin na ny attaque des titans fa misy tantara tsy hitantsika tany anatin'ireo saison 1 ireo mandeha ao anatin'io film io izay no mampatonga anazy hoe navoaka ny zareo moa zany io film io ary vao tamin'ity taona ity io film Shingeki no Kyojin io novoaka tamin'ny kalitao tena tsara sy tamin'ny teny frantsay. Tsy ho toy ny fandefasana oronan-tsary rehetra efa niseho ao amin'ny plaza ity indray mitoraka ity fa anana ny mampiavaka azy. Raha ohatra ianao hijery an'ilay séance amin'ny 10 ora zany dia 10 000 ariary no alohanao dia afaka mbola mijery an'ilay séance amin'ny 2 ora ianao mbola afaka miverina ihany koa mijery an'ilay séance amin'ny 4 ora. Raha ohatra ianao zany amin'ny 2 vao tonga dia 10 000 ariary foana ihany fidirana fa izay moa zany hoe 10 000 ariary toute la journée. Fotona ny fialan-tsasatra izao ka tsara miaramiara voly ireo mpinamana sy ny fianakaviana mandritra io journée spéciale animé atolotry Canal 7 vidéo io. Tsy andiso fanantenana ihany koa ny kalitaon'ny sary sy feo izay mampiavaka ny trano fijerena oronan-tsary plaza. Amin'ny asabotsy ho avy izao izany no fotoana etsy amin'ny plaza ho an'ireo mpankafy manga sy animé izay atolotry Canal 7 vidéo. Marina fa tsy mifidy salantaona ny fitiavana manga sy animé fa natao ho an'rehetra. Amin'ny valora alina izao andetsika anaraka indray ny vaovao iraisam-pirenena. Nisongadana nandritra ny fivorimben'ny firenena mikambana tany New York ny fifanoeran-kevitra teo amin'ny États-Unis sy Iran nambarany Donald Trump fa firenena manohana ny asa fampiororona misy maneran-tany Iran. Milaza ho tsy miombon-kevitra amin'izay paikadiny Amerikanina izay kosa ankilan'izay ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Raikitra ny fifanoeran-kevitra teo amin'ny États-Unis sy Iran nandritra ny fivorimben'ny firenena mikambana izay natao tany New York. Tsy nisalasala Donald Trump nanameloka ny Iran ho firenena manohana ny asa fampiororona misy maneran-tany. Panely korotana miteraka fahafatesana ny mpitondra iranianina ka miantso ny firenena rehetra ao ampitokamonina ny fanjakana iranianina raha mbola mitony eritreritra taona. Tsy niandrela ihany koa nefa ny valikafatra avy amin'ny Hassan Rouhani filohan'ny Iran no antitra terina nandritra ny kabarany fa tsy kilalao politika ny Amerikanina akory ny resaka fandriampahalemana. Mazava ny an'ny Iran tsisy ady, tsisy resaka sazy sy endrika fanalam-baraka na fandrahonana fa ny zava-dehibe dia ny fanajana ny lalàna mandala ny filaminana sy ny demokrasia izahay. Fandanin'izay nasehoan'ny filoha frantsay tamin'ny kabariny tsy fiandaniny amin'ny paikadiny États-Unis ho an'i Emmanuel Macron ny fiaramiasa sy ny fifampiresahana no any ahafana manefy miaraka ilay atao hoe firenena miralenta. Cette voie, je l'affirme ici, celle miteraka disadisa ny fisian'ny firenena tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany manokana andraikitra iaraha-manao anefa ny fametrahana ny fandriam-pahalemana fa tsy tokony ho lavina na hoe ny sasany ihany no mampiatra azy. Ne se préempte pas. Elle s'exerce collectivement. Mety mbola itoy androany ny fifanandrinana eo amin'ny États-Unis sy Iran. Efa nisy kosa ny fivorian'ny filakevitry ny fandriampahalemana nandiniana ny momba ny Iran izay notarihan'i Donald Trump. Tapitrao ny fiarantsika amin'ny tapany voalohany ho an'le JT izay menadady mbola veneto amin'ny tapany faharoa ireto no maninay ho anao amin'izany. Ny kabaret miavaka iarana amin'ny ankizy ny Pazapa XV ny fampisehoana ho ataon'ny Quatuor Squad eny amin'ny Plaza Ampefilo ary ny fanombohan'ny Festival Madagasikara ireo no hitantsika ao anatin'ny Wise. Fiompiana tantely ampiasana robot kosa no entina amintsika ao anatin'ny hafakely. Ny firafitry ny antanatohatry ny taranaka eo amin'ny Malagasy ny fanontaniana apetraka ao anatin'ny Oyanao.
anaraka dokam-barotra vetivety arisika dia hiverina hiaraka eto indray